Resma vita zalafa, adma vitazi, adma vitazi, adma vitazi, resma vitazi, amonim sasabi, adma vitazi, adma vitazi, resma vitazi, adma vitazi, resma vitazi, adma vitazi, resma vitazi, asubra kureke. Uzania sinyalamliza sinyalam President Andy Nizali asiyeleta ngana kemanundu anam President Andy avec Andy alors ok avec je veux vivre signal c'est ça il Zati asifuna kula kama pere ya kila siku mtu tamasika yo hey hello hapo ni wani tena ma tu se segnalano e fanno salatica yo pourquoi je suis avec lui. Vous connaissez la réponse. À mon père éternel. Je te fais confiance en moi. Président. Confiance, hein? À tout qui s'essaye encore. Président. À mon père. Sauf. Avec toi. Avec Yanni. Avec toi. Président. Avec toi. Je veux vivre avec toi. Président. Si quelqu'un veut s'avorter, ça ne pourrait changer notre vie. Je n'ai tout dirigé, président. À vous de bouler. Si Afghan dit non, président. Et on fait ça comme ça. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux vivre avec toi. Singalanga. Ok. Zatiale. This is a song for you. Original system. This is. Yes, you're my judge. To explain my love with you. All right. Give it a bless, man. Now this is the come. Everybody, here we go. Andrea Nasika, Babuna, Dola, Tanachika, Ufa, Ambuni, Bullman, Tanzala, Tanana. Yo, Asukura, Kura, Katana. I'll go for the Tanachika. Manisa, Kama.
Rivoka Malagasy namako, Ripaitanindrazana namako, Rivoka Antananarivo, ianareo rehetra manaraka izao fanaran'izao amin'ny fahitalavitra, ianareo rehetra namako manerana ny nosy, fa indrindra isika rehetra ato amin'ny Coliseum araba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Tonga misy fotoana anginana, misy fotoana itenenana, misy fotoana ijerevana, ary misy fotoana andraisana andraikitra. Ankehitriny dia mijoro amin'ny Rajoelina anavitra ny firenena ary anavitra ny Madagasikara tompolahy tompom-bavy. Fotoana efa nandrasantsika hatramin'ny ela izao fotoana izao. Iaraka navitra ary iaraka nova ny tantaran'ny Madagasikara isika. Anavitra ny hoavin'ny firenena fa indrindra ny hoavin'ny Malagasy rehetrarehetra. Ny fahitako anareo marobe toy izao dia mampihetsi-po. Raha nandalo teto tamin'ny 5 maraina dia efa hitako fa maro ianareo nefa niandro teto. Maro ianareo ny tena tsy ary nampatrakanareo le fiteny hoe ankehitriny dia retroreto ny toetra, ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra tompolahy tompom-bavy. Voaniditra teto amin'ity toeran'ity dia misy fihetsem-po manokana. Fihetsem-po manokana satria toa nidoboka amponga mirendina mafy eo am-poko ka tsy haiko ho reseny. Izany dia fitiavana lehibe satria izao teto amin'ity toeran'ity tamin'ny taona 7 novambra 7 izany hoe 12 taona lasa izay no nakandidat tamin'ny fidianana be ny tanàna. Teto amin'ity toerana ity no nanambarako fa ho amboarina itya kianjo itya ho atao Coliseum manontany anareo androany hoe vita ve zany sady vita tompolahy tompom-bavy. Betsaka na miteny rehefa hiteny sy manolotra ny programan'asa ankehitriny. Rehefa miteny hoe ny borny Tamatavy manomboka eny amin'ny résidence farapatonga eny amin'ny Seranatsabo dia ho ataontsika ohatran'ny Miami. Dia ozy izy ny sasany hoe mampiesony le ry. Ny hafa rehefa zaka mampiesona Farahany Rajoelina tsy mampiesona tompolahy tompom-bavy. Ho an'ireo izay tsy mino, ho an'ireo izay tsy matotry, efa mitondra ny fireneny ianareo. Rehefa zavatra rehetrarehetra tsy vitanareo aleo anaovany Andry Rajoelina anazy dia ho hitanareo fa andosy Madagasikara tompolahy tompom-bavy. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Teto amin'ity toeran'ity tokoa no nilaza hoe anao isika ho ataontsika ohatran'ny any Roma ho ity toerana ity. Raha vovoka ny teto taloha, raha toeran-tsarety ny teto taloha dia ankehitriny manara-penitra. Ka eto milaza aminao vahoaka malagasy, riponina Antananarivo, fa i Madagasikara dia ataontsika tsogisitra tsony fa olohany ary anisan'ny sangana ty Afrika izany fa mandrapetratsika tompolahy tompom-bavy. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Raha mifankatytsika dia zao ataontsika tany amin'ny toerana rehetrarehetra nalehako dia tsapako ny fitiavan'ny vahoaka malagasy. Tsapako fa miandrana fanovana ny vahoaka malagasy, miandrana fandrosoana ka ho iaho hoe fotoanan'izao no manovatsika tanteraka ny fiainan'ny malagasy sy ny tantaran'ny malagasy. Ekena sa tsy ekena? Ho marika izay fankatiavan'izay dia mino aho fa Antananarivo dia voalohany fa tsogisitra satria izao ny tany rehetrarehetra izay nalehako dia ho mariky ny fampiarabana dia niaraka nanangetana na sady nikitriky. Ka ho vonona ve ny Antananarivo anao an'izay mba ho hita amin'izao tontolo izao e? Zao ary no ataontsika. Raha tany Diegoa maro ny olona, mbola tsisy olona ohatr'izany. Tany Mahajanga mbola tsisy
mpanao politika na mpitondra firenena nahazo fiompiana sy indrindra ny andrandany vahoaka toy izany. Tsy latadana tamin'izany ny tany Fianarantsoa fa androany kositsika teto Antananarivo ka zao riva aokana Antananarivo manisa roa dia atovy re an'izao tontolo zao fa hovaitsika Madagasikara amin'ny ty tanindrazantsika. Vonina be Antananarivo e! Eo riva aokana Antananarivo isa roa! Misy mamovo vahoaka kony Anomoany any Mahamasina any atovy reny hatrany Mahamasina Antananarivo isa roa! Antananarivo isa roa! Isa roa! Isa roa! Isa roa! Isa roa! Mifankaty isika ary zany fitiavanareo zany dia milaza aminareo fa Rajoelina tsy hamitaka anareo fa efa ela ny nanoriko tonga ny fotoana anavitra ny Madagasikara tsika eto plasy tompivary. Ny tantara no aleo itsara teto amin'ity toerana ity ihany nanambara hoe ovana ity Coliseum ity ka eto dia manasa antsika rehetrarehetra anaraka izany fanambarana nataoko zany tamin'ny volana Novambra 7 zay nilaza hoe amboarina ity kianjo ity. Betsaka ny nanatsatso hoe tsy ho vita Rajoelina zany, betsaka ny teny hoe tsy ho vita Rajoelina ohatran'ny Coliseum ny Roma ity toerana ity. Ka eto ho an'ireo zay nilaza hoe tsy vita ozy izy zao hoe aleontsika mangina fa ny tantara ny tsara. Ka rehefa tsika ry amin'ny écran ery ny tantara nolazaitsika amin'izany hoe ho amboarina ity Coliseum ity tompolany tompivary. Ekena sa tsy ekena? Ao ary mijery kely ny tantarany Coliseum tsika ataovy mafimafy le feo azafady. Tamin'izany ny antsoina hoe karazarety ny toerana satria teto ny nakan'ireo sarety avy nakasavy andrekana tany. Telopolo kanalasa ny fiantsona amin'ny fiara fitateram-bahoaka Fibata ny teto Antsonjombe. Ny faritra ambany kosa tamin'izany ny toerana filalaovana ankizy baolina. Mialohan'ny nahatongavan'ny fampazaham-polo faharoa teto amintsika izay toerana malalaka amrina ireo mpino kristianina ny teto Antsonjombe no ampimpianandreo mpanao kerimesy izy ireo no nanoditra ny tany. Ny faha-telopolo volana avrila sivy amby valopolo sy arivo ny tonga teto amintsika ny fampazaham-polo faharoa ary teto Antsonjombe no nandraisana azy. Tany voalohany dia Antsonjombe no nantsoina ity toerana ity ary nilaza fikianja ity no nitoerana narany toerana manodidina. Taty aoriana dia lasa Antsonjombe izany. Mpanaka amin'ny tomary no efa niantsehatra teto Antsonjombe, nitarika mahalo kosa no namakiray teto amin'ity kianja ity. Teto Antsonjombe ny faharoa amin'ny volana Desambra 7 no nametraka fanandro ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Andry Rajoelina izay nirotsaka ho ben'ny kalaona Antananarivo indritra tamin'izany fa anaona Antsonjombe isan'ny kianja mendrika sy manara-penitra afaka handraivan'ny malaza na reto an-toerana na eo amin'ny siatra iraisam-pirenena. Isan'ny tetikasa izay napetrany ary noraisiny ho fanamby fa tsy maintsy hitamperahana. Ka ho apetrako ny fanamby fa rehefa lany be ny tanàna eo amboaritsika ity Antsonjombe ity mba ho sehatra manara-penitra. Ny tanàny firenena ny filohan'ny Andry Rajoelina ka araka izay fampanantenany nataony izay dia ho avozina ho lasa kianja manara-penitra mendrika andraisana fampisehoana goavana eto Madagasikara ny eto Antsonjombe. Lehibe sy aktivitiaza goavana dia atolotra ny ireo mpanakanto rehetra mba hiverina ny asan'ny mpanakanto rehetra mba hiverina ihany koa laza ny mpanakanto malagasy. Any amin'ny firenena Katsinamana, en Rome sy Grèce no misy kianja mitovy laharana amin'ity Coliseum eto Antsonjombe ity. Kianja lehibe sy manara-penitra indrindra aty amin'ny ranomasimbe indiana eo amin'ny mampilaran-tany arivo sy 6 alina literatura araka ny nambaran'ireo mpahay-tao zava-vaventy ny andraikitra ny dravitra sa tamterahana. Ny
Juani volana septambra folo sy roa arivo kosa no nametraka ny vatom-pizo teto amin'ny kiangana Tolome ny filohan'ny tetezanita Andry Rajeny. Tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao ny Tolombe ankehitriny. Sady madio, sady malalaka ny mahafinaritra izay. Fa somary mitazana varira ambadika varina zay eo kaikakindisy na tsara le izy izy mahavita zavatra tsara ohatran'izao tsika malagasy mbola nofinofy izy tam'izay izy io izy tivoka gaga izy rava saravravo nahazo ty atsikadasany tsara tena namena anazy zay kolotsainy fa misy mahafe zavatsy mazao tena raha nitanareo ngamba natao anaty fopaty zao tena manao ohatran'izao faly satria indray ngamba mitantarany Madagasikara ny zavatra ohatran'izao sery ho amin'ny mpanakana. Realiana Antananarivo, realian'i Madagasikara ity Coliseum de Madagascar ity, voalohany eto amintsika, voalohany ihany koa eto amin'ny ranomasimbe Indiana ary isan'ny goavana indrindra aty Afrika. Reo mbola tsy miniany no mbola manaratsy atsika ankehitriny afaka tsy mino izy fa ravelona rehefa milaza fa ataony dia tsy maintsy vitany ary velona natao amboaka malagasy dia tsy maintsy tafity Madagasikara tokolasovary ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety zay no teneniko amintsika hoe maro ireo mpanaratsy maro ireo mpanaratsy fa zany koa tsy abenitra atsika marina sa tsy marina ankehitriny dia eto amin'ity toerana ity indray isika no mifankahita androany 3 novembre no anaovako velirano amin'ny vahoaka Antananarivo fa indrindra ho an'ny vahoaka malagasy araka ny lazaiko dia besaka ny manaratsy nefa ianareo isika malagasy no natonga ananjo ankehitriny anavitra amin'ity firenena ity ka izany no natonga anao candidat ho filoham-pirenena tsy candidat hoe ny orinasako ny mahamaky ahy tsy candidat hoe voninahitra ny mahamaky ahy tsy candidat hoe tombotsoa manokana ny mahamaky ahy fa matoa candidat dia ho an'ny vahoaka malagasy anavitra ny Madagasikara ary ampandroso amin'ity firenena mampititikoavavy ekena sa tsy ekene zay ny teneniko atsika hoe raha miteny ankehitriny hoe anao afodrafitrasa maro dia miteny aminareo aho fa efa niomana eto misy tetikasa manokana zay ho azavako amintsika ny tantara an'ity Antananarivo ity Antananarivo dia toerana naoriny mpanjaka ary Andrinampoinimerina no nisafidy any Manjakamiadana mba hanaovana ny lapa mpanjakana teny amin'ny Manjakamiadana no natao ny arova ny antony dia zao tamin'izany fotoana zany eny no misy ny kolinina avo indrindra na tendrombohitra avo indrindra zay ahitana ny mpanafika raha ohatra ka misy manafika ny tanàna dia teny no natao ny vohatra teny no natao ny lapa Antananarivo nefany dia natao ho an'olona 300,000 personnes misy ny ikopa zay sy ny laka Andriatany zay nataon'ny mpanjaka Andrinampoinimerina tamin'izany ny aty amin'ny rive droite dia tany afaka tondraka ny rano avokoa zay ny mampijaly atsika vahoaka Antananarivo io isaky ny avy ny orana
dia tondraka ny rano. Rehefa tonga ny vazaha sy ny frantsay dia nanao ny avenue de l'indépendance teny Analakely. Teny no natao ny avenue na miarikady. Noho izany ankehitriny ny mponina Antananarivo dia efa mihoatra ny 3 millions. Zany hoe afolo eny noho ny olona tokony hipetraka eto Antananarivo. Dia nandinika na makafaka raha tongy andenapolinerina nilaza hoe ny ranomasina no valaparia dia nanamboatra Antananarivo. Dia nandinika dia hoy aho hoe ankehitriny 20 sy 2 arivo. Dia hoy aho hoe Antananarivo tokony hitarina ny tanàna ka aty amin'ny rivo gauche zay tsy misy tondran-drano no anaovantsika tanàna vaovao hitatra makany Fianararivo hitatra makany Arivomamo hitatra makany amin'ny toerana rehetrarehetra iny ny tanàna vaovao eto Antananarivo tokolasy tovovavy. Ny eto Antananarivo dia ny eo amin'ny toerany misy amin'ny ministera rehetra zany hoe Anosy Antaninarenina, Mahamasina zay misy ministera rehetrarehetra eo amin'ny 300 hectares eo. Ny tanàna vaovao ahoritsika dia 1000 hectares zany hoe avy telo eny noho ny tanàna ny faritra misy Antananarivo ankehitriny tokolasy tovovavy. Betsaka indray ny tsino, betsaka indray ny teny hoe mandanga fa velorano nataoko anao Antananarivo. Fa anao tanàna vaovao isika zay any anarany dia ataontsika hoe tana masoandro ary hitatsika ao anatin'ny 5 taona izany tokolasy tovovavy. Ny ministera rehetra dia findra eny amin'io tanàna vaovao io avokoa. Eny amin'io tanàna vaovao io dia isy ny birao-mpanjakana rehetrarehetra noho izany. Io no avenue lehibe indrindra aty Afrika sy aty amin'ny Océan Indiana satria efa mahatratra 4 kilometatra ny avenue zay anaovantsika defilena ny matso rehefa lany filoha repoblika amin'ny ravelona tokolasy tovovavy. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Asitsika eny koa, asitsika ny village artisanal. Ireo mpanao asa tanana rehetra dia ho fitaratra Madagasikara ary hiantsona eny amin'izany toeran'izany. Ny mpivarotra tomobile occasion amena toerana amina hektara dia mba hirindra eny daholo ny fivarotana tomobile occasion tokolasy tovovavy. Asitsika building moa ho an'ny mpiasam-panjakana. Fa asitsika tranonora ihany koa ho an'ireo zay tsy manana ny fahefana, asitsika cité vaovao eny ho an'ny olona rehetrarehetra sy ny vahoaka malagasy tokolasy tovovavy. Eny ihany koa no anasivatsika asina lalana ahafahana mitsangatsangana sy mandeha tongotra zay mirefy 10 kilometatra mba afaka mitsangatsangana mpilaminana isika. Maro ny zavatra ho hiteny toy ny hôtel 5 étoiles, ny université sy maro zay tsy voatanisako. Fa nilazaiko amintsika dia zao ho ataontsika moderne ity Madagasikara ity ary ao anatin'ny fotoana fohy dia milaza aminao fa anisan'ny firenena mandroso indrindra aty Afrika i Madagasikara tokolasy tovovavy. Ekena sa tsy ekena? Mila tanora manana vina i Madagasikara, mila tanora tsy tandrazana, mila tanora mavitrika ary zao za dia ho filoham-pirenena homendrika ny vahoaka malagasy mba ho fiery ianareo, mba nanare nareo hoe Andry Rajoelina tanora mavitasy mavitrika ampandroso amin'ny Madagasikara oloana aty Afrika, zany ny filoham-pirenena ny malagasy tokolasy tovovavy. Ekena sa tsy ekena e? Ka noho izany ary dia zao araky ny horonan-tsary napetrako teo dia zao io tetikasy io efa mahatonany maro no nandriniako an'izy io. Koa manasa atsika rehetra mba hijery an'izany fanampy ho ataontsika zany, mba hitadidy an'izany velorano ataontsika zany
dio alefatsika niorona tsara manamarika sy ahitantsika hoe otrosneona miendriky izany tanàna vaovao tanamasoandro oloany aty Afrika apetratsika eto Antananarivo zany tokolasitokivavy vaolana totranao tanàna vaovao masoandro vaovao Antananarivo tanamasoandro vaolana Antananarivo dia hatramin'ny 10 minitra mialan'Sabreville dio amin'ny makambojapeta Mitsoanjaka dio amin'ny ilany kavian'ny Kopa vaolana ho an'ny fitaran'ny tanàna Antananarivo ifandranivantana amin'ireo faritra manan-daza lehibe eto Antananarivo izy miorina amina velarana Ardvedikary ahitana ireo tolodrara rehetra ilana Antananarivo misokatra ho an'ny rehetra sy afasa maro mihoatra ny 700 ny tanamasoandro fitezana roa lehibe avy amin'ny Kopa sy ny marché artisanal didy ary fidirana amin'ny fandranivantana amin'ny taosy mitonga iditra amin'ny tanamasoandro lalana lehibe mirefy telo fandehanana kilometatra no amakivaky eo afovoan'ny tanàna mahazaka fianatra enina amin'ny lahatra sy bus mandeha amin'ny herinaratra lalany mpandeha tongotra angalovan'ny lakan-drano miravaka maitso ao afovoany misokatra ho an'ny varotra sy ny fandaharana amin'ny sisiny roa anamarika ny tanàna ireo trano lehibe mijoalajala misokatra ho an'ny serasera ny aina amanjery ny brasy ny fivarotana isan-karazany akata 20 soron-japetrana ny faritra ipetrahana izany anana rafitra sy mpitantana manokana ny tanamasoandro amin'ny mahatanàna vaovao sy modely azy faritra 20 hektara izara roa no natokana hanitana ireo lapa sy bilao-panjakana toy ny anterimera-pirenena ny primature ary ireo ministera isan-tokony misokatra ho amin'ny anivelany ihany koa ny tanàna ka faritra 10 hektara no ametrahana ny toerana ho an'ireo fivorian'ny eretra-pirenena sy ny fampirantiana sy fana lehibe isan-karazana misy toerana manokana natokana ho an'ireo masolobo sy fikamarana eretra-pirenena izay mafy no mbola tsy manana toerana ho amin'izany eto amintsika faritra 20 hektara natokana ho an'ny toeram-pitsaboana ary voandrorana ny fahaiza-manao ara-pahasalamana rehetra misy eto ary isorana fivezivezeny marary lavitra loatra 20 hektara izany hoe ny ampahitatry ny tanàna dia isokatra ho an'ny fandaharana rehetra ny tsena ahitana ny entana ilaina andavanandro ny tsena ho an'ny asa tanana malagasy ahafahana mandray mpivarotra hatramin'ny 10 mahery ary mbola azo hitanina raha ilaina banque assurance quincaillerie fiara occasion marquette toerana manokana ho an'ny informatique sy technologie aveny ary ireo toeram-pivarotana lehibe na centre commercial faritra 10 hektara natokana hananganana orinasa ireo orinasa afakady voary ny fampiasam-bola atao amin'ny tandarahana izany ary anazy tombony manokana ampiasa amin'ny fananganana toerana klasimany ho an'ireo manana olana amin'ny fivezivezena ary izy koa toeram-pisakafoanana izay maika sy open gas vaovao dia tokana ho an'ny toeram-ponenana voajary sy milamina andraiponina hatramin'ny ray hetsy zany dia tokana ho an'ny trano fonenana ho an'ny tokantrano antoniny ary ny trano fonenana sosialy ho an'ireo tokantrano tena sahirana ara-pidiram-bola
katsakaza ihany koa ny fanatanjahantena izay anorenantsika ny akademia nasionaly ho amin'ny fanatanjahantena avolenta ho ajariana ny fialaran-tany amin'ny rehefa 6 hektara izany. Anorenana ireo toeram-pandraisam-bahiny lehibe sy manaraka ny fenitra irasan'ny firenena toy ny tanàna lehibe rehetra eran-tany. Dia fitohektara ny tanàna no toerana maitso sy toerana misokatra ho an'ny daholo be manamorona ny kopa ary ao anatin'ny tanàna ahafahana rehetra lala-folo. Stafankola ihany koa mipetsika famoronana ara-kolotsaina rehetra izay olona toerana manokana amin'izany. Tsy nofinofy, tsy revirevy fa fahondana entina maman'ireo ondana rehetrarehetra tsy toerana manariko ankehitriny ny Tanamasoandro. Izy ny fahondana ho an'Antananarivo. Ao anatin'ny fotoana famerenana azy dia amin'ny asa mivantana ho an'olona rahetsy ny Tanamasoandro. Ao anatin'ny taona iray voalohany dia efa vitatsika ny atanany voalohany amin'izany tanana vaovao izany. Nofy sy revirevy fa ho tanterahantsika mipelikaso filazaitsika eto lasodivavy. Ho an'ireo zay tsy mino, ho an'ireo zay tsy navita tsotra ny afatro amin'izy ireo. Efa nitondra ny fireneny ianareo, milaza falanim-bahoaka ianareo, Andratsoela tamin'ny andro teteza mita ny aran-tantana, tsy afaka nanao fotodrafitrasa zay tiako nataoko fa ankehitriny 2018 tsy voasakana sady tsy maintsy mandresy ho filoham-pirenena ary tsy maintsy mandroso Madagasikara tokony zao matsy ny zavatra ny trano tamin'ny taona 13 sy 14 dia notobotso ambony firenena dia tsy nilatsako vidiana. Betsaka taminareo no nitomany, betsaka taminareo no nalahelo. Dia ozy izaho mantsy ianareo hoe aza manahy ianareo fa rendez-vous amin'ny 2018. Ankehitriny 2018 candidat Andratsoela mitondra ny numéro 13 ary tsy maintsy mandresy miaraka mivoaka ny Antananarivo Tokolahy Tokobary. Ekena sa tsy ekena mba lasaikany tsy ambaratelo hoe ahoana ny anaovana an'io tanàna io. Tany a Sénégal niona tamin'ny filoha sénégalais Macky Sall. Nanao tanàna vaovao izy ary tao anatin'ny efa-taona dia vita an'izany tanàna zany. Dia tonga tany dia hoy aho hoe tena mandroso Sénégal, mandroso lavitry Madagasikara Sénégal, fa ny fanamby apetrako amin'ny vahoaka malagasy dia zao. Ao anatin'ny 5 taona rehefa nany filoha Andratsoela ataotsika betsaka noho ny zavatra vita tany Sénégal, ny zavatra vitatsika eto Madagasikara Tokolahy Tokobary. Ekena sa tsy ekena io tanàna io dia mirefy 1000 hectares. Ny tany dia miditsika mpandrara, ny vola 100 hectares fotsiny azo avy amin'ny vidin'ny tany dia avitatsika ny viabilisation, ny pont, ny route, lalana rehetrarehetra sy ny ministera ao anatin'izany tany zany. Mila olona manana vina, mila olona tia tanindrazana, mila olona visionnaire i Madagasikara anatanteraka an'izany Tokolahy Tokobary. Ekena sa tsy ekena tsika dia fantaka fa betsaka eto amintsika no amijaly noho ny resaka embouteillage, marina sa tsy marina. Noho izany dia nanao tetikasa manokana mba ahafahana mametraka ny fifandraisana manara-penitra eto amintsika. Ka noho izany ny Carrefour na ny pont eo Apasika makany Tosy
makany amin'ny zato makany amin'ny jigy makany amin'ny 67 hectara ho ataotsika manara-penitra tompolasy vavy efa vitatsika ny plan an'izany alefatsika eo amin'ny écran ao dia ho hitanareo vetivetika eo ohatrany ahoana ohatran'izao ny plan eo ampasika no ataotsika tompolasy vavy les vidéos, les ponts à la passe de Malé Pazapati. Na les sari 3D. Maïtam Vaoka we, Otniaona, nous allons vatika an'izany pont zany. Io pont io dia pont anisan'ny moderna indrindra aty Afrika. Voalohany aty amin'ny Océan Indiana satria misy tomobile afaka mandeha any ambony ary misy mandeha ato ambany. Ekena satsy ekena zao mamisy fantahina ho apezako aminareo sika rehetra zay tia tanindrazana sika rehetra zay maniry ny mahansony Madagasikara sika rehetra zay vidiny numéro 13 ataovy ambony zao ny tanana tompolasy vavy misy namako artiste anankiray zay ao miara manao tournée amiko rehefa ambony eny dia mba irano foana inona ho mba mifanorinao dia osy hoe iandry mba faly arabalany ianao iandry mba faly ina zao halany fa mba fidio more iandry mba fidio more iandry ainareo iniriny asatsika tao mirakomotra allez, bonsoir, ça t'offre quel âge les gars, musique alors. Yanja, la balanda non se fanda, nara kamnan sapakumanga, sana tira nyani yanya, famba fiti ure yanja. Tela man, tu de man, se capito. Atangam tanan se fidenian we. Atananarive, Matukia, Minwa. Tena sako mametaka ny fanamby fa tsy maintsy voalohany tsika eto Antananarivo amin'ny fifidianana tompolasy vavy ekena satsy ekena matoky anareo noho izany mba hatanterao le fangatahany rakotsa dia asaitsika eto le alefa sao rakotsa ataonamona tanitsika rehetra mona ao aizaizaizaizaizy miaraka amin'ny Nismantanya Pakistan, Sekofaniwana, Fazamantana, Zagamunatanya, Nalanzana, Salizum Sidivan, Kelfazavati, Tanazunum, the Sumali, Pepe, Anam Rain, June, Sivati, and the purpose day. He's all not present away. Ramalane no son de la falla. Famiglia canto un maleva nasmada, caleva zona mara guamina, semana na vavareta, Isaruante. Ramalan, yara kamina sepakumani, sanatira mianianya, izani finger preso yanda, mutana.
Magistratura bisa desagarantana menolak 3 mapeisa ruate. Zai. Tuh di sisters lagi. Lausat Slane. Zoa vivo kanatan nari zotinen konau. Suka putsen. Ninin na lukun pa. Ninin na lukun pa no politica. Ane tuka tranwas malika na Madagascar. Namin. Nama-nama, nama-mavu, rehefa miletika ty sambo, anankiray ihany couleur gilet de sauvetage. Marina za tsy marina? Inona couleur gilet de sauvetage? Inona wa? Orange. Orange ny couleur sauvetage. Orange ny couleur gilet de sauvetage. Ka ninona zany lokon'ny hafa? Orange ihany afaka anafitra amin'ny Madagasikara tompo vavy. Ekena satsikena. Numéro 13 ihany netsika ary teny 13 hatramin'ny farany. 36 ny numéro fa 13 ihany tsy maintsy mandresy mampikisinareo ana fa tsy maintsy mandresy numéro 13 tompo vavy. Ekena satsikena. Mety sa tsy mety? Zay no lazako atsika hoe zao. Za dia olona combattant, karatéka, indrindra champion. Zay mifanarika amiko tsy maintsy resiko ka ankehitriny raha candidat en voix république tsy maintsy mandresy Madagasikara ary tsy maintsy voavity Madagasikara tompo vavy. Ekena sa tsy ekena? Zay no teneniko amintsika hoe orange ihany misy dikan'io. Tsy maintsy mandresy isika teto Antananarivo. Tam'izany latsaka be ny tanàna 165 000 voix nifidy ana teto. Reo milaza ankehitriny hoe izy io no mpanangana fa itsika olo mpanava, tsika olo mpandolo. Eketsika ve zany? Dia ozy izao hoe tsy manino nanangana ianao, tsy maninony zany. Natsanganao tao ny tany commune ny télé anao, nanangana ianao ekeko zany. Ekena sa tsy ekena? Natsanganao tamin'ny volam-panjakana ny orinasanao tany amin'ny poro. Ekena sa tsy ekena? Fa zao ny zavatra mitrano. Milaza ny sasany mpanangana mba nanofo ny vahoaka malagasy, naniry ny vahoaka malagasy no hoe mba hatsangana izany hôtel de ville zany zay naorina tamin'ny 1936 nisy nandoro tamin'ny 1972. PDB be ny tanàna ny Fandimby, PDB ireo filoham-pirenena ny Fandimby. Fa zao no tonga be ny tanàna dia ozy izao hoe hatsangana ny lapan'ny tanàna. Vita ny lapan'ny tanàna ankehitriny tompo lasy tompo vavy andrajoelona mpanangana zavatra izay tohany sasany fa tsika tsy maintsy manarina ary anarina Madagasikara tompo vavy. Ekena sa tsy ekena? Ny zavatra izay tsy vitanareo nandritra ny taona maro apetraka ny fanampy fa ny EM ihany no afaka anafitra ny firenena ary anafitra ty firenena mantsika ty. Ekena sa tsy ekena? Numéro 13 ihany. Azamy teny aminareo fa hoavitry Madagasikara. Fotoana ny jorotsika zao, fotoana ny ampandresentsika zao. Zao teneniko anao vahoaka malagasy, ny fitiavako anao efa vita sini ary miraikitra papolo mandrak'izay otory. Za rehefa tia tena tia. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Fotoana ny anavotatsika ty firenena ty zao. Tsy maintsy mandresitsika ry malagasy, tsy maintsy mandresitsika riponina Antananarivo ary tsy maintsy mandresy numéro 13 tompo vavy. Ekena sa tsy ekena? Misy namako anankiray zay ao
manao iry izy io hoe efa vita sine mba hanamariako ny fitiavako anao zay efa vita sine ainareo le irany dadilovy hoe vita sinia ho ataotsika isany dadilovy a eo dadilovy a mba amarao amreto vaoaka malagasy reto hoe na ino fotoana ino tsy andra andrajoana tsy miala ny vaoaka malagasy fitiavako anao ataksy efa vita silivo fitiavako anao voaka an'Antananarivo ano miraikitra tapoko mandraky zay otoria ary ataotsika ny ampandroso ty tanàna ty topilasy topivazy matikisinareo ana ekena satsy ekena misy ny sasany milaza hoe anavitra n'Antananarivo Antananarivo ary tsy vita dia zao le milaza hoe anavitra ny Madagasikara olona ray ny afaka anavitra ny Madagasikara afaka velona ihany topilasy topivazy ekena satsy ekena ny zavatra teneniko amintsika dia zao ny zavatra ataoko dia velorano no ataoko amin'ny vahoaka malagasy velorano zany a zava-dehibe satria ny velorano a zay zavatra tenenina dia ho tanterahana zay zavatra voasoratra tsy maintsy ho atao ekena satsy ekena mila ovana ny fomba fanaovana politika ankehitriny aleo tanora mitondra anazy aleo anaovako azy dia ho hitanareo ny anaovantsika nisy te misy ny sasany tetiteto hoe naingamahantany voaka n'Antananarivo ahoana mbola misy délestage ve sa tsisy tsony eto Antananarivo mbola misy sa tsisy tsony tsika mantsy misy napiesina milaza hoe afaka telo volana dia afaka ny délestage afaka sa tsy afaka sa tsy afaka ofy za ankehitriny hoe mimaizina anao miala dia anao hipotsaka ny masoandro hipotsaka ny hazavana ho any vaoaka n'Antananarivo ho any vaoaka malagasy topilasy topivazy ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety zay teneniko atsika hoe zao za tsy mba hanao fampanantenana pôkaty fa nilazaiko dia tsy 400 mégawaty ny famokarana herinaratra vita mpitondra ny fandimby teto zay a ho any vahoaka 25 millions ndikany dia zao 5.0 isanjato ho any vahoaka malagasy fotsiny no manana herinaratra nefa namby apetrako no velorano apetrako amin'ny vahoaka malagasy dia ity zay asa tsy vita ny filoham-pirenena rehetra amin'ny fandimby ho vitaiko ao anatiny 5 taona ka ny 400 mégawaty vitany izy rehetrarehetra ho vitaiko ao anatiny 5 taona 800 mégawaty farafakeliny ny famokarana herinaratra ataotsika eto Antananarivo sy manerana Madagasikara topilasy topivazy ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety isan'andro apetraka amintsika dia zao tsy maintsy ahenako ny vidin'ny herinaratra eto Antananarivo sy manerana Madagasikara topilasy topivazy ekena sa tsy ekena zao niomana nitondra ny firenena niomana ny anavitra ny Madagasikara ka zao teneniko atsika afaka efatrandro dia afaka manova ny hoavy Madagasikara tsika na tsika ny safidy mbola hijanona ao anatin'izao fahantrano zao ve isika mbola hijanona ao anatin'izao aizany zao ve isika mbola
fampesona zao metsika mbola iaina anatin'izao fako malerana amin'ny tanàna zao metsika mbola ikeatsika efa mifandroana ny rokovarotra rotonarana zay teneniko amintsika hoe manana tetikasa afaka efatrandro afaka manova ny hoavin'ny Madagasikara isika fotoanan'izao ny hanovantsika ny tantara amin'ny firenena fotoanan'izao mba hampalohany ny Madagasikara ekena sa tsy ekena Madagasikara ataontsika firenena faran'izay maloso fa zao amin'ny fafitony volana novambra rehefa mifidy ny andro rajoelona ny filolo malagasy dia ho resitsika daholo aloha aty Afrika mandrapatonga an'izay fandrosoana satria zao rehefa mifidy ny andro rajoelona ianareo dia I Madagasikara no anana filoha tanora indrindra manerana amin'ny Afrika tokoa ekena sa tsy ekena za eto te hisaotra atsika rehetrarehetra te hisaotra anareo noho ny fitiavanareo maro aminareo nanetongitra tonga teto amin'ity toerana Tsimara maro aminareo nanetongitra lavitra be vao tonga teto amin'ity toerana ity marina sa tsy marina maro aminareo maraina dia miainga tany an-trano marina sa tsy marina sorako anareo zany zany fitiavanareo zany dia tsy hofitahako mandrakizay matokisonareo ny olona zay efa satra mangalatra no mbola te hangalatra marina sa tsy marina andro rajoelona tsy mba mpangalatra ny olona zay mamitaka mbola tady hamitaka marina sa tsy marina andro rajoelona tsy mba mpamitaka tokolasy tokovavy zao zavatra lazaiko amintsika be dia be ny manaratsy be dia be ny manakina be dia be reo zay manezika fa mba te hantany anareo androany nisy ny karamaina ve nisy voavidy vola ve teto mateto am'tytoerana tokolasy tokovavy atao vao mahita ny Madagasikara ray manontolo sisy an'izany masbe misaotra atsika le tsika dia fitiavana no lehibe indrindra andro rajoelona tsy mba mividy namana andro rajoelona tsy mba mividy olona marina sa tsy marina izay olona miaraka amin'ny andro rajoelona dia ny fitiavana no lehibe indrindra ary zany fitiavana zany no hoentsika anazy amin'ity firenen'ity ekena sa tsy ekena ny fitiavana tsy mba hatakalo marina sa tsy marina tsy amidy marina sa tsy marina hainareo le irany Davilovy iny hoe tsy hatakalo ozy izy hoe sambatra ozy izy zay manana ny andro rajoelona ho filoha fa ho avy to Madagasikara asatsika ataony Davilovy le ira tsy hatakalo eo ary Davilovy ataovy kely any la ira ataontsika ohatrany zao fanaovana anazy aloha vantsika kely izy zay manana anao andro rajoely zay zay rehefa manana ny andro rajoelona filoha I Madagasikara dia tsy ho very fa tsy maintsy mandroso ary ho sabatra mivoaka malagasy tokolasy tokovavy ekena sa tsy ekena zao avy rehefa miteny hoe numéro firy nareo miteny 13 sady manangan-tanana ekena sa tsy ekena numéro firy Davilovy ataovy kely iny tsatakalo iny satria fantatry fa tsy anakalo anany olo-kafa ny vahoaka malagasy sy reto vaketo ampolizio molety miaraka miratsika retraretra atao vamontana antsika jiaby asa matikita matrime fakovatana antsika retraretra saotratsika manana ny président saona miaraka mira Oh
dia tsy ho very ary ho sabatra mivoaka malagasy satria ho ataontsika anisan'ny firenena farany zay mandroso ty firenena malagasy ty tompolasy tompovavy ekena satsekena ianareo rehetrarehetrareo na tsy afaka niteny ty daholy azy vo mijery anareo dia fantatry ny amponareo vo mijery anareo fantatry ny etaetaponareo fantatry ny irofirinareo fantatry ny fijalinareo zay nilena filotanora toy anareo marina sa tsy marina aleo soko mihitsy solomaso amizay mifameta tsara fiaretareo mesafioto mikaikaika ny vahoaka malagasy andrety satria nitovizana mmpanakarena sisa olo dia torimaso marina sa tsy marina nefa tsisy matorotsony andrety fa matahotra misy ny amakitrano matahotra misy androba matahotra andaly matahotra mpamon'olona matahotra mpanendaka marina sa tsy marina zao teneniko atsika ny fahavalo tsy maintsy resitsika ary ny adalo tsy maintsy origatsika ekena sa tsy ekena ilaza atotanisakely amitsika tamin'ny taona 24 na tamin'ny taona 2008 65 000 nisan'ny omby very nanerana ny Madagasikara tsy misy miteny io fa tia atotanisa tany amin'ny gendarmerie tamin'ny vidy hélicoptère isika satria vao tonga teo amin'ny tetezamita dia fantatry hoe mila miady amin'ny asan-dahalo mila miady amin'ny asan-jura dia mividy hélicoptère anankitelo tsika dia zao ny vokany rehefa mividy hélicoptère tsika dia tamin'ny 65 000 tamin'ny 2008 zany ny omby very midina 47 000 zany tamin'ny 2009 midina 37 000 izany tamin'ny 2011 midina 32 000 zany tamin'ny 2012 ankehitriny
69 000 ny mivery manerana ny Madagasikara atao place Tokovavy. Reno tsara 65 000 ny mivery tamin'ny 2008, 32 000 tamin'ny 2012 ary 69 000 amin'izao tsika miteny zao. Ny lazaina dia zao, mba hainareo zany hoe vidina omby 69 000 zany 300 milliards de FMG, zany hoe vola be tsy toko tsy volohana no very robain-dalo isa-taona manerana ny Madagasikara. Dia hoy aho hoe zao Andry Rajoelina tamin'ny tsisy fanampiana avy any ivelany mividy hélicoptère telo iadivana amin'ny Asandalo fa rehefa lany filoha miteny aminao fa hélicoptère folo faravakeliny no viditsika edivana amin'ny Asandalo eto Madagasikara Tokovavy. Ekena sa tsy ekena ny filoha rehetrarehetra amin'ny fandimby teto tsy nisy navidy hélicoptère zany fa bandy kely ihany navidy hélicoptère atao place Tokovavy. Sandry kely ihany navidy hélicoptère teto. Ekena sa tsy ekena? Zay ny zavatra ho ataontsika hoe nahatanàn-dehibe eto Antananarivo. Anao force spéciale mba iarovana ny vahoaka sy ny fananana, ovatsiana fitaovana manara-penitra ireo mpitandro ny filaminana. Ka rehefa misy miantso anareo hoe misy olona mpanafika ao anatin'ny 3 minitra na adiny ray faravakeliny tsy maintsy tonga ny aminareo mpamonjy vola tao place Tokovavy. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Ny zavatra rehetrarehetra ilaitsika dia zao, ao anatin'ny vénéran dia miteny aho hoe industrialisation de Madagascar. Ny zavatra rehetrarehetra ilaina eto Madagasikara dia ilaina vokarina eto avokoa. Mety sa tsy mety? Mba ahafahana manome asa ho an'ny tanora. Tsika hoe dia gaga hoe amin'izao tsika miteny zao, raha mila fanafody isika dia mbola manafitra avy any ivelany nefa ny akora ary misy eto. Ka hoy aho hoe ny akora rehetrarehetra, ny fomba fanokarana fanafody dia ametraka izinitsika amokatra ny fanafody eto Madagasikara atao place Tokovavy mba ahafahana mitsabo ny vahoaka malagasy. Ekena sa tsy ekena? Zao ny zavatra mampalahelo miresaka omby ihany. Milaza aminareo jereo tsara tamin'ny taona 1960 7 000 nisan'ny omby, 7 000 nisan'ny olona, 14 000 nisan'ny omby. Tamin'ny taona 1980 12 000 nisan'ny olona, 12 000 nisan'ny omby. Ankehitriny 2018 25 000 nisan'ny olona fa 10 000 nisan'ny omby. Noho izany ny ombitsika dia misy mitatotra makany ivelany. Melazy misoritra foana ny vidin'ny omby. Marina sa tsy marina? Vidin'ny nenak'omby. Zao no ataontsika vao tonga eo amin'ny fitondrana ny Rajoelina hofoanana ny fanafody ahafahana manorana omby avy any ivelany fa ny omby malagasy dia hoan'ny malagasy tao place Tokovavy. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Aza matahotra orana nareo fa tsodrany io. Marina sa tsy marina? Tsy misy niany eto sady tsy misy leny zany eto. Ekena sa tsy ekena? Afanatsika ny ambiance dia mafana foana io. Marina sa tsy marina? Zay no ataontsika. Zao zavatra ho ataontsika eto Madagasikara, ny zavatra rehetrarehetra ilaina eto dia ataontsika. Anao cimenterie eto isika satria lafo loatra ny vidina simenitra mba ahafahany gasy manao trano mba mila 3 isan-tatony ny vidiny ciment tao place Tokovavy. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Zany ny tetikasa ataontsika. PDB ny tetikasa atao eto a Madagasikara mikasika ny orinasa rehetrarehetra tokony ho ataontsika eto. Anao ihany koa tsika usine fanaovana panneau solaire mba ahafahany malagasy zay mbola tsy manana jiro any an-tranony dia mba manana jiro dao ny tokantrano satria zany teny hoe Andry Rajoelina hitondra ny hazavana amerina amin'ny fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy garantory tao place Tokovavy. Ekena sa tsy ekeny? Tsika misy manaratsy, misy manetsika fa manana namako anankiray tianao eto eto enao ohatrany mahita tsara zao
misy namako anankiray artiste miteny hoe rehefa betsaka manenjika anao président zataiky anao fa ozy izy hoe le hirany le dala ny namako zay le misy volombaby eto iny izy izy aloha ny anaran'izy iny ozy izy hoe akombono ny vavanao asa be ho alahoany anao ajanony le fosafosy avira ivazavazy jalozianao io mon frère tsy tondranao makaiza penjera amin'ny vatanao marina sa tsy marina jaloziana ny zalagnao tsy makaiza fa avyrazoena tsy maintsy mandroso miaraka amin'ny vahoaka malagasy tomplatobao ekena sa tsy ekena eo rodiay ataovy kely le hirany Osavetsique Panakia atovy mangina fa président Samjan atsone atovy mangina amfone anarawe sava savarelana no fanapatarny anarano yandro loanarano isanuarana sava savarelana no fanapatarny anarano aiza tana sigarezela kana bunana sagana to ale fasa rofiaya aiza tana sigarezela sana bunane Ria vahoaka Antananarivo, ria vahoaka Malagasy. Aleo fanambarana aminao androany fa hatramin'izay miainako dia manambara aminao fa mbola tsy vonona, mbola tsy nisy fahavononana toy izao tato anatiko. Vonona ny anavitra ny firenena, vonona ny anavitra ny Madagasikara tokolasy tokovavy. Ry namana rehetra iady hatramin'ny farany mba andresy Malagasy, andresy Madagasikara ary androso amin'izay Madagasikara tokolasy tokovavy. Hotratratsika ny tsy fahampandrosoana tao anatin'izay taona mifandimby izay dia hotratratsika ao anatin'ny fotoana fohy.
ary ho lehibe satria Madagasikara dia firenena lehibe dia ho lehibe ny fandraisantsika tompolavy tena sa tsy ekena mendry teny androsy Madagasikara mendrika fiainana tsaratsara tokoa malagasy marina sa tsy marina koa manao antsoavo aminareo raha isoatanana ny hoavinareo apio mba ahafahako manampy anareo apio mba ahafahako mampandroso amin'ny Madagasikara ekena sa tsy ekena malagasy mpatandrazana ry namana afaka efatrandro sisa dia afaka amatika amin'ny tantaran'i Madagasikara sika efatrandro sisa no ahafahantsika mamadika ny vina mba ho asa efatrandro sisa dia hitsangana isika ametraka amin'ny fanantenana aramerina ny fahazavana isaka ny tokantrano efatrandro sisa no ahafahantsika manova ny ty tantaran'ny firenena ty koa mangataka aminao raisy ny tanako aleotsika ifampitanana anafika ny firenena sy anafika ny Madagasikara ekena sa tsy ekena numéro 4 masina ny tanindrazana tsy maintsy tafity Madagasikara ariady atao farany ampandrosoana ty firenena ty misaotra tompokla makasitraka tompozavy
Sono DJ. Tupulas tuku vavi miala tsiny amitsika rehetrarehetra fa tsy maintsy mandray anjara fitenenana tenako amin'ny mahampanentanaka beteko hatramin'ny voalohany sady dia tsy nisy ny fotoana mba hananehoana fiarabana sy fankasitrahana anandriamatoa filoha Andrinirina Rajoelina ka dia amin'ny anaranareo rehetrarehetrareo zay tsy naka micro amin'ny anaran'reto namako artista zay tsy mbola naray micro dia miarahaby azy isika managava miarahaby amin'ny tupulas tuku vavi efa vita teo amin'ny kabary efa vita ny miarahaba zay nataony atsika teo voninahitra lehibe ifanomezana izao ary fantatsika tsara mihitsy fa ny fitiavana no lehibe indrindra zay no antony mahatonga antsika rehetrarehetra eto amin'izao fotoana izao ary dia filarintsoa Andriamatoa président no atolotra anao ho avy ny fifidianana misy zavatra tokana izay famporivorintsika mianakavy eto reto dia io fifidianana io ary dia engany mba ho tanteraka somatsara ny fanirinao sy ny fanirin reto olona ireto ka ho lany somatsara ianao amin'ny fifidianana amin'ny 7 novembre io ekena sa tsy ekena misy zavatra ihany nefa mampanahy dia tsy zany sekory fa ny amin'ny fifandaminana satria rehefa teny zany teto hoe aoka isika ilamina aoka mba hanaraka ny fifandaminana aoka mba tsy hamaly ny fihantsiana izay natao ary aoka mba hanaja ny fahadivana ihany koa isika rehetrarehetra misy programa fanarahana fa dia tsy maintsy hoarahana kanefa dia tsy bokaka zany programa zany satria dia misy reto olona zay mampatahotra anako ary rehefa tonga ny filohan'ny Rajoelina nikorotany ty programa ty anisa zany tombony siatra ka aoka resika tompo mba hiara teto ambony ty siatra itya ireo olona zay tsy tokony andray anjara amin'izao zavatra atao eto zao aleo mba ny artista ary ny artista mbola tsy tokony iseo dia tokony miaotraotra kely eo farao fa araotsika zany rehetra zany atahorako mantsy rehefa ho lany président tanteraka tokoa ianao iny ny olona zay miseho hoe za akaiky ny président fa za dia hoany ka noho izany aleo isiny fifandaminana satria fantatro fa ankasitrahanao tompoko ny finaminana sady zany ve milamina atsika asesitsika na dia handeha ny filoha sy ireo mpanaradia azy mitohy ny laminanety satria mbola maromaro ny artista mbola tsy niseho ka raha ohatra ka tianareo zany dia metsika oraoraka aloha voalohany indrindra efa hitatsika eto Jerry Marbase mbola ao ihany koa Impresio mbola ao ihany koa Damama mbola ao koa Liana ametsika oraoraka ihany koa Melky mety mbola iverina ihany koa Dadinavi isakony adino mbola ao koa i Smavanna mavanna risa tsy mavanna Smavanna ikotrika ihany efa Smavanna ary dia ometsika orakoraka dahoany ireo mpanakando rehetrarehetrareo ary dia hiaraka orakoraka sika manangy antanana ambony ho Andriamatoa Andrinirina Rajoelina asikikika zao merci Francis Thiodo le atsika misy matahotra ny olena amin'ny orana dia iverena amin'izay satria tsodrano iny oketsatsioke raha ny finoana sy ny zavatra ny mahagaga miaraka amin'ny président io be dia be amin'ny toerana zay nalehanay nanao tournée latsaka ny orana efa amin'ny telefôny natao akazy be hoe aza mbola makaty fa orana sao tsy tafilitra ny hélicoptère dia izy hoe ho avy any zany tonga teo zay vao manitsaka ny tany izy saratra ny orana dikan'izay aza matahotra fa sitrapon'Andriamanitra miaraka ny président Rajoelina sy vonakonaka dia zao teo ndray tsika nahita fa ino le orana zay araka fa misaisay ataovatra zao satria miaraka amin'ny président ihany matokitsika fa tsy maintsy tafaboaka ino fa tsodrany kely fotsiny izy fa efa milamitsika zao asy vonakonaka ok satria ok efa manao ok ataovatra zao ok
Thank you.
Matuti atsika rehetrarehetra mahafinaritra. Merci Simona. Avreny kely izy teo. Matuti anao. Mafimafy kely. Matuti anao. Miaraka mihira atsika rehetrarehetra. Matuti anao. Matuti anao. Merci. Matuti koa. Zao tsika avy hatrany miaraka amin'ilay zantsika malalatsika amin'ny ambiance mafana 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 Smave! Allez Smave! Atavabunta atsika rehetrarehetra! Smave! Salama tabatsika jiaby! Nimrona firintsika jiaby! Ataova amin'ny fagnanaovana azy, ataova amin'ny ny fagnanaovana azy dia ty amin'ny 7 novembre numéro 13 finisika jiaby zay ny fagnanaovana azy ankoatran'izay tsy fagnanaovana azy zay alefa mafana sa tsy mafana alohale alohale mafimafy kely alohale alohale ambony tana zay napakaritsika karaha ty tana alohale alohale lasa aviaty olona donezana vety dimoneny malaka ty Roll
Numéro 13, 7 novembro. A segunda programa pela Schmalzene! Numero! O Fiditzika di 7 novembro! Amiral Biso Zay Arte, misy artista marobe izay raha natao fandinina sy fieteretana dia anemoto anilina ratsoela no betaka artista indrindra mpanohana azy ary dia metsika onakoraka ny artista manaraka ny artista zay efa voninao anisany vehivavy nitondra avo ny laza ny zavakanto Madagasikara ihany koa ary manana hira fantatsika tsara mihitsy nampalaza azy fa dia tsy zany kory raisitsika amin'ny onakoraka mampiasa dia foniny tanana Kamama! Masuliti hanya ini itu kan ciri-ciri. Isa sampai di Cika. Isa tupulat le. Isa wei. Iya, matu Cika tungai itu Cika reta-reta zawa. Betukan nan safidia numero 13 nya. Fa ni fanda tamba tu sisa. Rovina Cika pamerna le le. Rovina. Amin'ny 7 novambra zao zaho aloha dia voalohany mihitsy amin'ny dimy dia efa hilahatra any. Nareo amin'ny firy hilahatra any? Amin'ny firy? Amin'ny marana? Marina zany. Hiara-hiratsika le tompony lakile taminotanizy tady hevitry isan'andro rehefa nifanena say anao anty kelikely. Allô, tsika. Thank you.
yang tukul nakle. Ai satika beba preta tukul nakle, yang tukul nakle. Mas tika beba tukul nakle, yang tukul nakle. Ana rele landre samu. Tukul nakle. Mas kamera siena ne zane. Tukul nakle. Tukul nakle. Nyara kada sigaret tukul nakle. Yes tukul nakle. Nyara sot kale. Tukul nakle. Yes tukul nakle. Kita,